Manana ny fomba fijery ny raharaham-pirenena malagasy moa ny vondrona Europeana nandritra ny fankalazana ny andron'ny Europa androany etoandro izay namafy ny masivoan'ny vondrona Europeana ny amin'ny tokony anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Nisy ny lesoka tamin'ny famoahana ny lisitry ny kandida fa ilaina amin'ny fiverena amin'ny fampitokisana eo amin'ny samy malagasy irosona bebe koa amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana. Hoy Andriamatoa Leonidas Tezapsidis, mahasoivoan'ny vondrona Europeana miasa simoana eto Madagasikara raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany atoandro. No amafisiny tamin'izany ary fa ny malagasy ihany ny tompo-teny farany amin'ny hoavin'ny firenena malagasy. Nitondro zotra hoy izy no lala tokana izay ahafahan'ny malagasy miverina amin'ny rafitra manaraka ny lalam-panondrenana. Nous avons maintenant, depuis fin 2011, la feuille de route. La feuille de route qui est le résultat d'un long dialogue malgache-malgache, facilité par la médiation de la SADC. C'est un document clé. Un document peut-être pas parfait, mais c'est le résultat des compromis qui a été signé par la grande majorité des acteurs politiques malgaches. Elle établit des règles pour faciliter la sortie des crises par la tenue d'élections libres, justes, inclusives et crédibles. Elle donne un rôle important et des responsabilités d'accompagnement à la communauté internationale dont fait partie l'Union européenne. Ho an'ny vondrona Europeana dia efa nisy ny fanohanana ny fifidianana eto Madagasikara ary anisan'izany ny famatsim-bola amin'ny tetena 7.7 tapitrisa euro ao anatin'ny kitapom-bola amin'ny firenena mikambana natokana hikarakarana ny fifidianana. En effet, depuis décembre 2011, avec la nomination du Premier ministre de consensus et la formation de son gouvernement de transition d'union nationale, l'Union européenne soutient politiquement et financièrement le processus de transition. Le soutien au processus électoral est conséquent. 17 millions d'euros d'appui aux efforts de la CENIT à travers le programme d'appui au cycle électoral qui est géré par le PNUD et aux organisations internationales et locales spécialisées. Quelques représentants sont parmi nous: Search for Common Ground, EISA, EKES, KF-CNOI. 50 milliards d'ariary, plus d'un tiers du budget total. Mahakasika kosa ny fihavanam-pirenena dia notsindrin'Andriamatoa Leonidas Tezapsidis fa lalana izay ilaina tokoa izany saingy raharaha izay efa mandeha ary mihoatra ny fikarakarana fifidianana ny fanatanterahana ny fampihavanana. No mariana androany ny 17 taona ny andron'ny Europa ka vahiny manakaja maro ny tonga nanatrika izany tetsy tsara sotra.